Mbola faly mitsidika ny tokantranotsika tsiray avy indray amin'izao alina izao tonga soa eto amin'ny fotoana ny fanomezana indray ny fotoana ny fampalam-baovao faharoa fanatraka ao eto amin'ny fahitalavitry matv ho santaritsika ao anatin'ny lafiny ara-politika avy hatrany ary ny fampahalalam-baovao nasongadinana hatrany moa ny tontolon'ny fifidianana ny mikasika voka-pifidianana marimarina kokoa nanomboka androany ary moa dia niditra tao anatin'ny famitana ny lisy-pifidianana sy ny vokatra avy amin'ny birao fandatsaham-bato no teo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana famitahana izay natao teo anatrian'ny mpisolovavy avy amin'ny candidat roa dia ny candidat Ery Rajaonarimampiana sy ny candidat Jean-Louis Robinson mitatitra ny andinindiny mahakasika an'izay volana vavy eo amin'ny sariny Stéphane Zafimandimby. Nanomboka ny atoandro teo no nanatanterahany CES miaraka tamin'ny mpisolovavany candidat roa dia Ery Rajaonarimampiana sy Dr Jean-Louis Robinson ny fampitahana ny ampahamboka-pifidianana. Birao fandatsaham-bato eo amin'ny zato ary distrika 5 amin'ny distrika 5 amin'ny zato dia Soanieranivongo, Ambanja, Ambovombe, Bekily, Toliara faharoa, Amboasary Atsimo, Betroka, Mahajanga ary Marivoay no voakasiky ny fampitahana ny lisy-pifidianana, ny bilitana ampiasaina tamin'ny fifidianana ary ny voka-pifidianana. Nosoritany filohan'ny CES fa tsy hanatanteraka fampitahana ny vokatra tamin'ny birao pifidianana ray sy roa alina manerana ny nosy izy ireo fa mijanona ny fampitahana ny vokatra amin'ireo birao pifidianana nahazoana fitarainana ihany. Ka natsonay zany amin'izao fotoana zao zany ny avokany rotota zany hiaraka aminay eto anao fampitahana zany zavatra zany. Ka ny atsonanareo zany mba hiara-mahita zany fa manao an'izany fampitahana zany tokotrany izay atao ny cour électoral spécial tsaraka ny resaka mandeha ny ambadika any hoe tsy rarahiny CES tsy manao fampitahana fa dia manao fampitahana tokotra zay dia resaka liste électorale moa zany ity fanakianana ity zany dia liste électorale zany no ataonay fampitahana miaraka amin'ny avokany rotota. Dia io fampitahana io zany sahala amin'ny tribunal nga mba instruction nga mba tsy hoatrehanareo fa ny fomba fiasa zany no hoatrehanareo dia ny valiny raha teo moa mbola tsy eto satria mbola tribunal mbola andeha dia mbola tsy fantatro na maropototra izy na tsy maropototra fa ny fanadiadiana zany no amaly an'izay rehefa mivoaka le didim-pitsarana any zany nahitanareo azy hoe na mitombona ny fahitan'ny CES na tsy mitombona zany. Arakaraky ny fitarainana zany ny requête tonga aty amin'ny CES no angatahanay ilay pli électoral any amin'ny senita zany hoe zahay aloha zany dia tsy manao sady efa didina avoakanay raha teo koa zany tsy manao confrontation tsy ao anaty compétence anay manao confrontation an'ilay bulletin de vote any amin'ny 20 000 bureau de vote fa raha misy fitarainana napetraka taty amin'ny CES dia amin'izay fotoana izay zay manao dia ity dossier ray ity zao zany dia nitakina tany amin'ny senita ny bulletin de vote araka reto hitantsika reto dia rehefa confronté zany zay dia mivérifie an'ilay numéro de série izay mipetaka eo amin'ilay bulletin sy misambato satria reto efa misy an'ilay cochage nataon'ilay mpifidy dia isana araky ny fitarainan'ilay olona hoe tsy mitovy ny ao anaty PV sy ny bulletin dia izay ny vérifiena zany isana tsirairay mihitsy reto vato reto. Nosoritany teo anivon'ny CES fa tsy ampitarazoka ny famoahana ny vokatra ofisialy ny fifidianana filoham-pirenena izay fafaritra ho toto-saina ny zoma 12 janoary avy izao ny fanatanterahana ity fampitahana ny ampaham-bokatra ity. Tratraka tsy maintsy atao tratra satria zay no meny lalàna ny fepotona omenanay tsy zay indray zany ny andika lalàna anao ohatra voalohany tsy andika lalàna zany. Anisan'ny feo mandeha sy ny teritery sy kolokolo eo anivon'ny CES. Anisan'ny nametra-panontaniana tamin'ny filohan'ny CES ireo teboka ireo ary toy izao ny valiteny netiny. Milamina ve izy sady tsy milamina? Milamina zay ka milamina zay. Mbola hijanona ho tsy ambaratelon'ny CES amin'ny valiny fampitahana izay nitoto-saina. Raha ny fanazavana netin'ny filohan'ny CES dia mandritra ny lanonana famoahana ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana filoham-pirenena izay ataony zoma 12 janoary ho avy izao manomboka ny 10 ora maraina no hamoahan'izy ireo ny fanapa-kevitra momba ny fampitahana ny ampaham-bokatra.